Fa maro dia maro kosa ireo hetsika hisy fankalazana ny faran'ny taona 2024. Anisan'ny manao izany ny BC Blues etsy Sonerana aravetran'ny fanadihadiana. Famaranana ny taona anatin'ny ambiance miavaka. Io no noman'ny ekipan'ny BC Blues etsy Sonerana Katimbahoaka akaikin'ny Gaston Pizza amin'ny alina 1 Desambra izao entina hitsenana ny taom-baovao 2024. Efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana entina ampianana alina miavaka izay amin'ny vidim-pidirana mirary dia mirary tokoa. Mahakasika ny farantaona ho an'ny pizza dia vonona tanteraka izay ekipa na ny sala na ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia mba vonona tsara avokoa. Noho ny famaroan'ny olona izay ho avy dia misy ny chapiteau izay ho ataona eo ivelany ahafahana ny rehetra miara-mifaly izany satria efa hitantsika izao hoe vonona tanteraka fa mbola eo ihany kokoa ny hoe olona atahorana tsy tafiditra dia hisy ny chapiteau maro ho avoaka ao ivelany. Manarak'izay vidim-pidirana 10 000 ariary monja izay azontsika boisson sy tara avy hatrany ahafahantsika hiaraka hifety ataon'ny salle. Ny fandaharam-potoana kosa dia nofaritana manokana hanomezana fahafa-po ny tsirairay. Fandaharam-potoana dia hanomboka amin'ny 7 maro ny zavatra atao amin'io izy ny karaoké ny animation maro isan-karazany surprise hiavaka tanteraka ny ato amin'ny BC Blues ny apitsy manokana manasantsika rehetra indrindra fa izay mbola misalasala tonga maro fa hiavaka tanteraka tena hiavaka manapa-hevitra amin'izay dia mirarantsika tratrindra-pitsy daholo. Eo amin'ny lafin'ny nandro amin'io alina farantaony kosa dia misy karazany maro nomaniny eto na io tsakitsaky na io sakafo feno ary tsy adino ihany koa ireo zava-pisotro maro samihafa. Amin'ny 7 moa no anomboka ny lanonana ary toy hatramin'ny marainandro izany.